fiasan-kery nataon'ny zandary tao Toliary, baikony sivily ny zandary. Sarandalana zotra nasionaly niakatra 5,000 ariary ka hatramin'ny 2,000 ariary. Fehinkevitry ny mpanorama sy ny député Roland Ratsiraka no raisiny firenena mikambana. Manotra ny arava tokolasy sy tompoko vavy ho antsika rehetra izay manaraka ny fahitalavitry ny MBS tonga sondrainao atao ny fampalalam-bavao ka manasa zandary tao Toliary dia nitondra fahazavana ny filoha Marc Ravalomanana tamin'ny fandalovany tao Fianaratsoa. Andeha arantsika avetrana ny fanadidina mikasika izay eo amin'ny sary sindrantsariny toky Ramarla. Baikony sivily ny zandary tao Toliary mba tokoa mantsy dia naparitaka tamin'ny alalan'ny fampiasan-kery. Zaka sasany teo hoe kapiteny avonda aloha dia ireo mba milaza ireo pahita tena tsy fidirana dia alatsiny anao hoe ireo manala eny mba chef supremena ihany ianao taloha ka dia zao zava-misy tsy fidinoana eny izy ny polisy moa dia tena tsy nanao ninina mihitsy fa dia nijery fotsiny manampy izy manampy tena nanampy fa rehefa zandary ndraika misy tômobile mandeha mizara vola fotsiny zao hoe ataovy terena fotsiny dia tsy ho fantatra be zany le olona dia nareo hoe dia tsy nareo zany dia fantatra daholo rety le olona dia fantatra daholo ny anarany nanao fivoriana élargie zareo tao amin'ny OMC dia efa tapako zao hoe avy aloha ankalaza tsara anniversaire manaraka izy fa anazy anio e zay tapatapaka atao misy baika avy any amin'ny anakiraiky na zay tena mafentana mantsiny any fa fambaraka goavana ho an'ny zandary izany tranga izany. Ny hita sy tsapa aloha hatreto dia lasa fitaovana politika ny zandary ka adino ilay teny faneva hoe tanindrazana sy lalàna. Lasa fitaovana politika ihany koa sisa satria toerana an'olon-tsotra no asaina anaovana fety fankalazana ny tsingerin-taona na haterahana kanefa nosakana andreo zandary. Afanisy koa ny fionana teo amin'ny filoha Marc Ravalomanana niaraka tamin'ireo mpitarika ny antoko tima eny fotony tao Fianaratsoa. Ankoatra ny afatra manokana ho an'ireo mpitarika ao an-toerana dia namafisy ny filoha Marc Ravalomanana indray ny antso nataony momba ny HCC sy ny CENI fanadidina avetrana eo amin'ny sary sindrantsary ny toky Ramarla. Iantoka indray ny alabato eto Madagasikara amin'ny fifidianana rehetra ifandiby eto Madagasikara ny HCC sy ny CENI amin'ny endriny vaovao io. Nolazain'ny mpanohitra hatramin'izay fa tsy azo antoka ny HCC sy ny CENI amin'ny endriny vaovao. Fa inona tokoa ary no tena anton'izany? Ny filohan'ny toka zao dia enjery raizay. Ny filohan'ny republika zao dia azo antoka fa irosaka dia manana droit izy anenjy. Ka raha io andiny fa dia filoha zany dinina dia azo lazaina avetrany fa tsy afaka metana CENI ho rafitra aleo tena mihitsy. Tsy miandany amin'ny antoko na volona politika mihitsy io lalàna io. Rehetra aby ny antony. Ino tsara. Ny filohan'ny republika zao izay mety ho candidat amin'ny fifidianana dia afaka maneno olona iray. Izy iray zany. Zay mino firotsaka io. Ny sena sy ny antemeram-pirenena zay arim-panjakana politika. Akombany zao fotoanany zao no maro misa ao amin'ireo le arim-panjakana ireo dia manana fahefana koa izy hifidy olona iray avy. Ny sena zany sy ny antemeram-pirenena manana olona iray avy sy mianjera. Raha ireo arim-panjakana telo ireo fotsiny dia efa mazava zany fa tsy maintsy olom-pitondra daholo no mpikambana anaty CENI. Azonareo tsara izy ny ACC. Ny ACC dia izy no arim-panjakana mitsara ny raharam-pifidianana sy mamoaka ny fokom-pifidianana raha ny fomba ofisialy. Ny ACC autour de constitution kanefa dia omena fahefana hifidy olona anankiray sady tsara io zany dia nolo tsara no mpitsara io zany lui zay zany sady juge parti zany indray zay manomana sy mikarakara ny fifidianana. Ny ACC io zany dia sady mikarakara ny fifidianana no mitsara koa izany
misy fifangaroana raitra ao anatin'ny SSC. Mba hitsinjovana ny tombotsoa-bahoaka sy ny tombotsoa ambony ny firenena dia tsy sasatra namerina ny antso efa nataony hatramin'izay ny filomarika Ravalomanana. Ny fiarahamonim-pirenena ireo ray aman-dreny ara-panahy sy ara-daza mba hanaofika eo amin'ny lehibe mba hahafahana aloha mifanagalo hevitra amin'ny fanagalana lafitra tena maleo kely hikarakara zany fifidianana ho avy zany. Raha fifidianana resaka eto manao antso avokoa aho mba hatrahatra avy hatrany ireo asa izy olo tiako resany zany hoe samy malalatsika renao la le asa isia la le sinia any amin'ny tsisy daholo. Ty taritatia natao tamin'ny 30 octobre 2021 dia nalefa maneran-tany izy io. Io ny anakay gasy izy io dia nasiana teny frantsay io tato hoe note sur la préparation de l'organisation des élections à Madagascar. Dia namena doloty namena ny FFKM no zany sika zany dia tokony miaraka zany. Zany akory tsy milaza hoe tsy isy ny fifidiana isy foana naroviny ary navoana zany tanàna io daremana tsara na tokony volona malagalefitsy. Efa resy tanteraka ankehitriny ny vahoaka malagasy noho ny tsy faiza mitantana ny mpitondra ankehitriny dia hita sy tsapa ny mpitondra ny tsy fahombiazany eo amin'ny fitantanana firenena ka izay no antony ray anomanany izao alabato izao satria efa tsy matoko tena intsony. Ny antoko tima etsakilany dia efa nanambara fa tsy anaiky ny alabato intsony ka isoroana izay mety korotana mety iseho aoriny ny fifidianana no antony izay antso nataony ny filomarika Ravalomanana izay. Niatra nanomboka ny sabotsy lasa teo kosa ny fiakaran'ny sarandalana teny amin'ny toby fiantsonana garimaki etsy andotam-pianaka tsy azo hidivirana intsony izany eo ireo mpitatitra tampoka ho an'ny mpanjifa kosa nefa izany noho ny tsy fisiny ny fampilazana mialona tao raha ny fanazavana ireo mpandeha resaka tamin'ny ando miaratiana sy Mateo Prince tamin'ity andro an'ity. Miakatra ny sarandalana amin'ny zotra mampitohy Antananarivo sy ny lalam-pirenena. Io no tapak'ireo filohan'ny kooperativa tetsy amin'ny toby fiantsonana Makiandotam-penaka taoriny ny fivoriam-pena ataon'izy ireo ka ny sabotsy teo no nanomboka nampiatra izany teo anivony ity toby fiantsonana ity. Mandidina ny 5,000 ariary hatramin'ny 2 alina ariary ny fiakarana miankina amin'ny zotra sy ny fandaniana ao aminy. Ho an'Antananarivo sy Mahajanga ohatra 4 alina ariary ny sarandalana ho amin'ny basse saison, raha 5 alina ariary amin'ny haute saison, raha toka mbola 3 alina ariary zany teo aloha. Ho an'Antananarivo sy Diego raha mbola 7 alina ariary zany teo aloha dia tafakatra 7 alina ariary amin'ny basse saison ary iray hetsy ariary amin'ny haute saison. Ny atreto aloha zany satria vao manomboka le fiakarana dia mazava ho azy ny nandraisana azy aloha zany le fiakarana izay manakaikaiky ny tokony ho izy. Tantana eto tompim-piantsonana tsy tompony andraikitra na resaka sarandalana mampiatra fotsiny izay amin'izay tapak'ireo président ny coopérative no tompony andraikitra amin'izany resaka sarandalana izany. Ratsaivina ny volana novambra teo nisy ny fionan'ny kooperativa sy ny teo anivon'ny ministera tompony andraikitra nijerena ny marimaritra iraisana ny amin'ny tokony ampiakarana sarandalana izay efa notakiny ireo filohana kooperativa intsony ny fiakarana matsiaro matiantoka tanteraka manoloana ireo pitsopitsony samihafa raha ny fanazavana. Tanay nalovo asana mba tonga saina le fanjakana anao an'le lalana fa zavatra efa ela be io no nangatahana fa tsy azo foana dia nanapa-kevitra ny CPCTRV izay fiombonam-be anay président coopérative hito Maki dia nanapa-kevitra fa io no sarandalana hitanay fa mba azo rianana telo ny tena antony ray ny aratsiny lalana faharoa vidina pneu zany te zavatra rehetrarehetra zany ankoatran'ny kojakoja izay maro tsy tamboisaina. Tampoka ho an'ny mpandeha ny fiakarana maro no tsy nafantatra izany mialoha vao maika mampitombo sy manampitrotraka ny fasahirana na iana ny isan-tokantrano zany raha nambaran'izy ireo. Zay maro netratra hoe 150 ihany lasa miakatra izy tonga daty. Tena tsy raro mihitsy satria na nianina hoanina rehefa manahirana nefa moa le ankizy alefanay zao tsy maintsy mandeha satria misy zavatra vonjena maika any Masanga fa tsy mifadia zany hoe tsy hoentinay irery moa fa hoentin'ny rehetra mipesiny maro dia lao andeha amin'izay rehefa zay ny tian'ny olona. Tena misahirana ihany tsika satria raha mba misy vatra ataon'le olona na mba mamangy havana izy na inona dia tsy misy tsony zany famangiana havana
satria le vola miditra hita hoe miaina miaritra tsika malagasy tena miaritra ny aina an'izany ohatra n'izao zay na tamin'ny fatan'ny ranay na tamin'izay mbola kely tsy miaina an'izany mihitsy nefa tokony ampidiny io asiana grefy koa ahoana ny hafa mangataka mahazoko na ahoana ny netiny angataka ny tsy azo dia ahoana moa tsy omena valiny reo mpiasa n'inona zany hoe miakinao daholo zany tena fiainana ety ivelany ary misy fiatraikany keo amin'ity zavatra ty satria tsy miaina intsony le mpitondra antsika tsy miaina ny saran-dalana miakatra ny vidim-piainana tsy mitsambotsonitra androamanalina tsy laza intsony ny fasahirana na iainany rehetra amin'izao fotoana izao vaolana matipaika faran'izay aingana mipaka mivantana amin'ny vahoaka no andrasana amin'ny mpitondra fanjakana izay ngodin'izy ireo tsy hitakory zany manao izay avelomany sisany malagasy tsy mandady arony tsy afa manoatra miandry ny rariny lafomavao ny fifamoivoizana izay hatrany isy ny fitsirihana fiara ataony eo anivon'ny foibe fitsarana fiarakodia mandritra ny 5 andro ho an'ireo fiara rehetra mifamezivezy indrindra ho an'ireo taxi brousse isy avy hatrany ny sazy ho an'ireo tratra tsy manara-dalàna araka ny angom-bavao nataony namana mpanao gazety Ando Miaratina ateo amin'ny sary sindra-tsary ny Mateo Prince matetipitonga ny lozam-pifamoivoizana tatoato na ny tany an-dehibe indrindra ny lalam-pirenena saika efa ho isan'andro miamaro any koa ireo fiara tsy manara-dalàna tsy manao fitsirihana ara-teknika ka ahina iteradoza malonjany hoentitra ny fanaraha-maso ka isy fitsirihana ara-teknika atao amin'ireo taxi brousse eo am-piangana na eny an-dalambe sy eny amin'ireo tompim-piantsonana ary lalam-pirenena mivoaka n'Antananarivo ataony eo anivon'ny foibe fitsarana fiarakodia eo ny fisorohana ny lozam-pifamoivoizana atao ihany koa ny ampanarahana-dalàna ny rehetra ao anatin'izany indrindra ireo mpamily isy avy hatrany ny sazy sy ny fepetra ho an'ireo minimandika izany izay mety efara amin'ny tsy fahazona mamily fiara intsony raha vao tsy ara-dalàna le izy ny eto atoerana aloha mijanona aloha le fandehanany amboariny le tômôbila fa ny sazy amin'le fisirihana tapitapoka tonga dia sotomina ny taratasiny donc za inapta rehefa inapta izy tsy afaka misirkule tômôbila anisany fepetra ahafahan'ny tômôbila anankiray mivezivezy ny fananany visite technique mbola tsy sola le tômôbila dia efa tsirihana dia raha vao inapta le tômôbila dia miala solony coopérative le tômôbila tsy afaka mandeha zany le izy fa raha ohatra ataontsika hoe zavatra azo amboarina eo ny eo dia amboarina le izy dia efa apta dia manao indiany le izy ankoatrio nambarany italeo nivony tompo fiantsona ny taxi brousse etsy Andotapenaka fa mafisiny ireo fepetra mety miady amin'ny covid-19 izay miparitaka amin'izao fotoana izao entanina ny rehetra anao zava-dehibe ny fananjana ireo fepetra ara-pahasalamana sy ara-pidiovana samihafa famindrana fanafody amin'ny fiara rehefa tonga sy alohan'ny fiangana ary famindrana fanafody ny toerana satria raha tsika malala fa ny mirongatra zay tsy izy ty aretina ity dia ny fitandremana zany eo anatin'izay zay nefa ho ataontsika eto amin'izay hoe famindrana fanafody ary ny tsy maintsy fanaovana ary vavaorona miditra ty anatin'ny tompo-piantsonana sy ny fanajana n'le elanelana zany dia ny fanasana tanana alohan'ny hiditra anatin'ny tompo-piantsonana anomboka ny alarobia izao aratra 20 andro ny fitsirihana ataony eo anivon'ny be fitsarana fiarakodia raha ny fampafantarana nataon'izy ireo androany samy tompona andraikitra avokoa ny rehetra amin'ny tranga tahaka izao indrindra ny mpandeha amin'ny filazana sy fampitam-baovao makasika ireo fiara tsy manara-dalàna ahafahana mandray fepetra ho azy ireo samy andro ny vokatra ity fitsirihana rehetra ovany zany fa tsy mijany eo fotsiny ka tsy hitakory izay tena vokatra avy eo afa miatrika fifananana iraisam-pirenena goavana any Porto Rico any amin'izao fotoana izao ny solotenany Madagasikara eo amin'ny fifananana atsaran-tare sy atsarambika na ny Miss Monde izany maro ny dingana anarany vao tonga tamin'izany io solotenantsika malagasy io ary azo antenaina ny andrombahany Madagasikara ny amboara fanadihadiana entiny namana mpanao gazety Anjamandre Maefa sy Tahirinena Ranarynirina tsy misy oviana amintsika intsony angamba ity tovavy ity izy no solotena ny Madagasikara amin'ny fifaninanana Miss Monde 2024 izay atao any Porto Rico dingana maro no narahan'ny Eliana vao tonga tamin'izao sehatra goavana izao izy no lany tamin'ny fifaninanana Miss Diaspora izay natao tany Frantsa ositra ho Miss Madagasikara ka izao misolotena ny Madagasikara any Porto Rico izao akoatra ny atsaran-tare sy ny atsarambika izay takina dia manana ny toetra mampiavaka azy ny Eli ary tsy mena amita amin'ireo mpifaninana aminy tena nanana le critère tadiavinay zany ny Eli na tonga anazy lany teo amin'ny misy Miss Diaspora
tonga sy nandeha azy nanao Miss Madagascar ary tao aminy le critère fa kosa iarahantsika malala fa tsisy zao tafiditra tao anatin'le top 10 le top 10 cause purpose iny zany tena ivony tadiavin'ny Miss Monde ka rehefa manana an'izay satria ny association tena le lazaiko teo manampy mananjara dia napiny Miss Madagascar le action nataony iny napiny ny Miss Madagascar nanao anazy dia iny noentina tany amin'ny Miss Monde dia iny anisan'ny nitsarana ny action nataony Nelly. Mila manana toe-tsaina ambony ary mihoatra ny hafa ny tovovavy malagasy raha tena tia hisongadina sy andrombaka ny amboara ho hiatra ny ity mpikarakara fifaninanana ity. Ny anankiray iarahantsika malala fa zany hoe manao Miss Monde zany indray dia fifaninanana io fifaninanana avolenta tena hoe ny olona eran'izao tontolo izao zany manaraka an'io ary ny tovovavy eran'izao tontolo izao zany mba te azo an'io donc tsika malagasy atsika dia tsika manana an'le toetra tsika aloha hoe ao anatintsika an'le somary mipetrapetraka mipiripirina kely tsika rehefa hanao fifaninanana dia tsy maintsy miezaka mandeha au-dessus an'izay zavatra izay. Miss Madagascar zany indray anjara Miss Monde dia mila manana an'izay un peu plus haut que Nelly zany kokoa tsy nahavita azy Nelly nahavita azy tsara izy fa tady foana tsika zany ambony kokoa noho izay satria resaka fifaninanana io. Raha tokony no tanterahina ny 17 Desambra lasa teo moa ny famaranana ny fifaninanana Miss Monde dia nahembotra tao anatin'ny 70 andro izany noho ny fianaka ny valanaretana Covid-19. Fa lehilahy iray nitondra moto no niaran-doza ka maty tsy tradrano teo mandromena Andoharano fotsy omaly alady tokony ho tamin'ny 7 ariva nisongana fiara teo alohany ilay moto ka notsinainy ny fiara izay nifanetra taminy ka voavoaka ary nipitika teo afovoan'ny arabe. Naratra mafy vokatra izany izy ka izay no natonga ny fahafatesana teny eo ilay moto noetony kosa dia potika tsy nisy noraisina intsony ary simba ihany koa ilay fiara izay nifandona taminy. Eo amin'ny vaovao maresaka iraisam-pirenena mitombo isa hatrany ireo olona namony ainy vokatra ilay rivodoza raha izay niseho tany Filipina. Ny faritra afovoany sy ny atsimon'ny Filipina no tena lasibatra tamin'izy ity araka izao tato-baovao ataony onjalalana Ravimanana sy Andry Rakoto Malala izao. Nanabary atao amin'ny page Facebook-ny i Arthur Yap izay gouvernoura ny Bohol faritra anisan'ny tena lasibatra iray livo mahery ray tamin'ny Filipina fa 7 ireo olona maty ary 10 kosa ny tsy tapopoka tao amin'ny faritra tantaniny. Raha nitatitra ao ofisialy nivoaka ho malelahady dia efa natratra 17 ireo olona maty no nifandalovany ity rivo mahery ity tany Filipina. Tapaka ihany koa ny herinaratra any amin'ny faritra afovoany sy atsimon'ny Filipina. Tapaka toy izany ihany koa ny fifandraisana ka anisan'ny mampanany sarotra amin'ny fampitana vaovao any an-toerana. Goavana ny fahavoazana nateraka ilay rivo iray tafitra maro ny lasa andrivotra ary olona mahery ny 3 hetsy no voatery nandositra ny toeram-ponenany mba ho fitsinjovana ny ainy raha ny vaovao avy any an-toerana. Natratra 570 kilometatra isan'ora ny rivotra nentin'ity rivo mahery ity izay anisan'ireo rivodoza mahery vaika indrindra namelany Azia Atsimo Atsinanana tao anatin'ny taona vitsivitsy izay. Ahina mbola hiakatra ireo marika ireo raha mifampitabaovao avy amin'ny gouvernemanta filipiana. Fa 5 taona katroka taoriana fatesan'ireo olona 12 vokatry ny asa fampirorona nataona jihadista tany Alemaina ny 10 Desambra 2024 dia nisy ny tsiaro ho an'ireo namony ainy izay natao tany Berlin. Onjalalana Ravimanana sy Andry Rakoto Malala hatrany. Napetraka teo amin'ny tohatra ity fiangonana ity ny sarin'ireo namony ainy ho fahatsiarovana azy ireo. Raha tsy ahivana ny zava-nisy dia tamin'ny 7 alina mahery 2 minitra ora tany an-toerana no nisy camion iray nandeha mafy dia mafy ary tonga tena nitsy tamin'ireo mpiantsena ny 17 Desambra 2024. Lehilahy Toniziana iray izay mpikambana ao anatin'ny vondrona islamika antsoina hoe Anis Amri no nahavanana ny loza. Ity tovolahy ity izay tonga mipetraka tany Alemaina ny taona 2024 ary voasokajy ho isan'ireo silamo mahery fihetsika sy mpivarotra zava-mahadomelona tany an-toerana. Nitsoaka moa izy tao aorian'ny loza ary efa trandro taty aoriana vao tratra tany Italia. 12 ireo olona namony ainy teny eo tamin'ny fotoana nisehon'ny loza ary 10 kosa ireo naratra. Nandritra ny fankalazana ny fahatsiarovana ireo namony ainy dia nanamafy ny filoham-pirenena Alemaina Frank-Walter Steinmeier
fa tsy ampy ny ezaka nataon'ny gouvernemanta Allemagne makasika io asan'ny fampirorona io. Tsy maintsy manaiky izahay, tsy vita amin'ny fanjakana ny nitazona amin'ny fampanentenana nataony makasika ny fiarovana ny vahoaka, ireo niarambona, ireo naratra ary koa ny fianakaviany. Nangataka fanadihadiana vaovao ihany koa ny avandreo niarambona tamin'ity herinandro ity. Araka ny filazan'izy ireo dia mbola misy tsy mazava momba ireo mpiray tsikombakomba sy mety mpanohana iny asa fampirorona iny. Ity asa fampirorona niseho tamin'ny 9 Desambra taona 2024 ity no voasikajo namozana ain'olona be indrindra tany Allemagne. Ainona tamin'ny solotena ny firenena mikambana eto Madagasikara tetsy andrarandro any. Ny solombavam-bahoaka Ratsiraka sy ny vondrona panorama mikasika indrindra ny toerana misy eto Madagasikara no tena votoatandresaka nandritra izany fionana izany. Anjavandre maefa sy tahirinena. Tsy mipetrapotsiny ary tsy mijanona teo amin'ny fikaonan-doro ary ny adevitra ara-politika fotsiny ny solombavam-bahoaka vondrona panorama. Ho an'ny androany nampahafantarina ny firenena mikambana tetsy andraro avokoa ireo fenkevitra lehibe tapaka nandritra ny fikaonan-doha ara-politika natao tetsy amin'ny Carleton Nosy ny 13 Novambra lasa teo, izay manatsikafona ny tsy fahaiza mitantana ny mpitondra ankehitriny amin'ny lafiny rehetra mihitsy. Anisan'ny zavatra voaresaka tao zany anisan'ny zava-dehibe dia les points rehetra izay nidinianay niaraka tamin'ny groupe panorama sy ny olona rehetra nasaina tamin'ny conférence nataona iny. Anisan'ny zava-dehibe moa zany ny fiarovana ny zon'olombelona sy ny zo fototra isambatan'olona. Voaresaka tao ny olona sasatsasany izay mbola migadra ankehitriny izay mampalahelo. Anisan'ny voaresaka tao koa Andriamatory Ly Mercia ny ministra taloha, dia anisan'ny voaresaka ihany koa ny fahafahantsika mandeha amin'ny fifidianana ekeny rehetra tsisy zavatra mitongilana. Dikan'izany moa zany fanaovana fanamboarana liste électorale tsara izay tsy misy kianina, ary eo ihany koa ny composition CENI hoe io tsy mety dia voaresaka daholo zany dia hiezaka zareo hanampy atsika. Dia eo ihany koa moa ny resaka amin'ny lafiny ekonomia, amin'ny lafiny valanaretina hoe maninona ny vola be nameny fianakavia be raisam-pirenena tsy hitanay izay nandehanany, nefa ny zao tsika ny hôpitaly mbola tsy niova ohatrany taloha ihany, dia ny fisokafan'ny ataontsika hoe sistany izay hitan'ny zareo fa mi-encourager ny firenenantsika koa izy hoe aza hidina ny sistany fa ny mesure sanitaire raisina. Dia ny voaresaka ihany koa anisan'izany ny monopole économique raha resantsika matetika. Ny teny ministre ny commerce hoe efa misokatra le usine ny Manjanga kanefa ny automasina zao mbola tsy misokatra. Dia voaresaka daholo zany fa hanampy ny vahoaka malagasy izy. Ils sont là pour ça, pour aider le peuple malgache. Nanambara moa ny solotena ny firenena mikambana eto Madagasikara fa ilaina ny fifanankalozan-kevitra tahaka izao mba hahafantarana tokoa ny tena zava-misy marina eto amin'ny firenena, fa indrindra ahafahana miroso amin'ny fitadiavam-baolana sy miara-miasa ao amin'ny fampandrosoana ny firenena. Il est important que nous puissions justement partager nos avis, nos lectures de la situation pour qu'ensemble nous puissions de façon constructive explorer les voies et moyens pour aller dans le sens d'un apaisement de la société, dans le sens de contribuer ensemble au développement de ce pays, parce que à la fin de la journée, il s'agit justement des hommes et des femmes de ce pays qui ont besoin de se mettre la main ensemble pour l'avancement du pays. Donc c'est dans ce sens-là que la réunion d'aujourd'hui s'est tenue. Fampana politika iray ankoandro any no nitondra ny fanehoan-keviny mikasika ny fomba fitantanana ny firenena ankehitriny. Voalaza nandritra izany fa sady tsy mahay miaino no sady tsy mahay mandray lesona ny mpitondra ankehitriny akazary lasa manana foana eo amin'ny fitantanana ny raharaham-pirenena eto Madagasikara. Mbola injavandre maefa sy tahirinena atrany. Telo taona nitondrana ny firenena izay fitondrana rajoelona ity. Telo taona nampanofisana ny vahoaka malagasy tao anatin'ny fampanantenana pokaty. Telo taona nampiosofana ny fiainan'ny vahoaka malagasy ary telo taona nampiiba ny arakaren'i Madagasikara ho ambany dia ambany. Mandry ny vahoaka malagasy, miambitombo ny tsy hanasa, ny vidim-piainana tsy mitsaha miakatra, ny mahagaga nefa
dia manao be marenina trano ny mpitondra ary minitsy miaino ny sosikevitra ireo herivelona rehetra eto amin'ny firenena. Ny anenjika ireo mpanohitra sy ireo izay tsy mitovy hevitra amin'ny aza no tazana ataony mpitondra ankehitriny. Zay aloha zany efa meresy lahatra mikropaka io fanjakana io hoanatrehan'ny zavatra zatao satria tsy afa-miantsony izy. Le akokelin'ny fatorana mahazaka izy io zao dia androso ohatran'ny maty ray be, emitra ohatran'ny maty reny be. Ireo fitakina isan-karazany ataon'ny sokajin'olona isan-karazany eto amin'ny firenena ireny anampena tsofina daholo nakaizany vola. Olona zao rehefa manomboka mitaka hoe nataonareo inona ny vola, lalana izy avereny zay tokony naverina. Zavatra tsy mbola nisy teto amin'ny fitondrana teto amin'ny firenena zany nefa dia mitrango izy zao amin'izao fotoana izao. Hatrany amin'ny fanaovana ny verana zao dia efa raha mahita reny olona ankalaza tsingerin-taona vera angaty lacrymogène nandeha afafina ho azy ohatran'ny mampalahelo ihany le toe-tsaina. Namafisin'ny ty mpanao politika ity hatrany fa anjakan'ny ampimambatanteraka ny fitondrana rajoelona. Ny tombontsoany manokana no tena imasony fa tsy ny tombontsoany ny vahoaka malagasy. Efa tsy hitany intsony izay efa manany olona fa lany lainga izy tsy hitany vola omenan'ireo olona ireo manany olan'ireo olona ireo tsy hitany intsony ny fomba azahoana mananitsy fa dia ny zavatra maika amin'le fitondrana anie dia zao le monopole io ny tsy keraina ny président Marc Ravalomanana io tamin'ny fotoanandro hoe manao monopole ny agro dia nefa zao sy ny trois frères dia zao ny zavatra ohatr'izany ny fanakalozana sy ny fanaovana teto dia amin'izao fotoana izao nefa izy ndray tiany manao azy ary izy tsy manao zavatra miaraka amin'ny olona fendrofendro arabola fa tena mibeatoka ny tena ondamosiny eo. Zay nataoko hoe efa voafatotra io fitondrana io mpitondro io président io. Ankoatr'io nitondra nevy mikasika ny fifidianana izay ho atao amin'ny taona 2024 ihany koa ity mpanao politika ity. Nambarany fa tsisy fifidianana vanony eto raha tsy miroso amin'ny fifampitoniana sy ny fifampiresahana ny rivelona rehetra eto amin'ny firenena. Fa tsy nisehatra ny sosialy ihany no imasony sy ny vaovambahoaka lany tamin'ny anarany antoko tim eny amin'ny boribory tamin'ny fahenina fa nisehatra ny fanatanjahantena ihany koa. Omaly dia niroso tamin'ny lala famaranana ny tournoi firaisan-kina izy ireo niakatra ankanja mihitsy moa nisy ny vaovambahoaka nandritra izany Germain Menjanary Andry Rakoto Malala. Samy tsy nananky-lembena ny andalany sy ny ankilany nandritra ny ady matavy nataon'ireo mpakafy baolina kitra teo amin'ny kianjany Todisoa Omaly. Ny afaka tanteraka ity lalao famarana no tanterana Omaly satria niakatra kianja mihitsy niaraka tamin'ireo mpilalao ny solombahoaka lany tamin'ny anarany ny tokotim. Izy no namaklay ny isa ka natafidirany ekipa izay nisy azy ny baolina voalohany. Ho fitezana ny vatana sy ny sainy mba tsy ho voatarika any amin'ny zava-mahadomelina ary koa iadina amin'ny aretina maro dia ilana ny fanatanjahantena toy izao. Raha eo ihany koa ny fiezahana trandry manampy ny tanora sy ny zokiolona tsy akanavaka amin'ny sehatra rehetra hoy ny fanazavany. Ny mpandray anjara dia enina amin'ny 50 be zao ny mpandray anjara. Misy ireo dia veto mandarina daholo fa noho ny fiangaviana any amin'ny district hafa dia nisy kosa ny district hafa say nandray anjara ohatra hoe district na Ambohidratrimo sy ny premier arrondissement. Ny tanjona amin'ity zany dia mamitsy firalahina ny firaisan-kina zany ny fanatanjahantena satria rehefa tsy manao sport ianao dia lasa marefo osa ny vatana. Ary amin'izao aretina izao indrindra fa ny Covid dia anisany hery manavana izany zany ny fanatanjahantena satria ahafahany vatana miasa zany ao anatin'izay. Noho izany rehetra izay zany natonga ny tenako nanao an'ity ary ihany koa mba hiadiana amin'ny zava-mahadomelina mba tsy ho any amin'ny sigara sy ny toaka sy rongony zany ny tanora na lahy na ny vavy dia nasiko zany ity ary manao eto daholo na vavy na lahy na antitra na tanora. Ary ny mampiavaka an'izy ity dia fikambanan'ny mpikabary na mbo manarina seteroka dia nandray anjara. Mbola tsisy toy izany teto amin'ny firenena indrindra fa teto mbo manarina izay manana ny asany ireo mpikabary ireo. Ny fizami zany ny fikambanana mpikabary na mbo manarina dia nanao tamin'ny fikambana amin'ny mpikabary aty teroka ampiralahina zany io amin'ny tenako tsy vitany hoe manohana fotsiny fa dia nandray anjara tao anatin'izany satria pity fanazahatena ny terako ary dia mpanao misy. Noho izany dia nanolotra omby ny tenako zany omby ngeza be omby mifaha eo koa ny ondry eo koa ny lelavola ny kopy dia nahazo daholo zany tsy ny mpandresy any fa ny faharoa rehetra zany dia nomeriko daholo. Ny mpikabary ambony manarina no isan'ny miaraka ny salahy tamin'ny solombavam-bahoaka tamin'ny fanatontosana ity lalao fifanitsanana ity. Maromaro ny olombo fitahaka izao hoy izy ireo ary isan'ny mampiavaka ny solombavam-bahoaka lany tamin'io antoko io
ny fanakekezana sy ny fiaraha-miosina amin'ny vahoaka toy izao. Mampametanetana mahatonga ny tanora tsy varimbarina foana na irona na zava-mahatomelona araka amin'ny voalazany teo ka dia fisaorana manokana ho ana manokana sady mpiabary ny mpanao fanatanjahantena mpamboly ka dia manentana ny solombavam-bahoaka rehetra naiza mba hanao izao zavatra ataony izao fa fitaratra ho an'ny firenena malagasy izao ataon'ny solombavam-bahoaka ety amin'ny faribohitra boribory tamin'ny fahenina. Raha ny fantatra moa dia kianjany mihitsy ity nanaovana fifaninanana ity, saingy natolo no an'ny tanora izany mba ivelaran'ny tanora indrindra fa noho ny tsy fampiny ireo toerana filalaovam-baolina eny Ambohimanarina. Omby lehibe, ondry ary amboara sy lelavolo no natolotra ho an'ireo nandresy sy ireo tafiakatra tamin'ity lalao famaranana ity. Mitoy ny asa sosialy ho fampiroboroboana ny fanatanjahantena sy ny maro hafa ho iatrany nambarany ity solombavam-bahoaka ity. Avery fanambola velona ny akamaroan'ny vahoaka malagasy indrindra fa manona ny fahasaranana ao anatin'ny fanomanana ny fety tahaka izao. Tsikaritra fa sakero fikambanana tsy miakina no mesaka manampy ireo sahirana raha mitaza-potsiny kosa ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao. Mbola Germain Menjanary sy Andry Rakoto Malalatrany. Ponina miisa 50 manerana ny fokontany fito ao amin'ny komina Ambato Vaovao no nahazo fanampiana vary, menaka, savony, bonbon, tsaramaso, siramamy tamin'ny fikambanana mpanao asa soa sy makafasika ao Ambato Vaovao. Tanjona ny mba ho fanampiana azy ireo amin'izao fetin'ny krismasy sy ny taona vaovao izao raha ny fanazavana. Tsy zavatra be dia be fa mbo zavatra metinay zany anaovanareo fety dia mirary fety sambatra ho anareo fa reo no zavatra mbo vitanay dia tena mialatsiny indrindra no fahatarana. Ny toy-teny anosiala moa ny etsika fanomezana nataony ity fikambanana ity ka zoky olona sy sahirana manodidina ny 400 no nisitraka izany. Tahaka izany ihany koa no nitranga teny Ambotro Manjaka nanolotra vary, savony ary fitafiana ho an'ireo mponina velona amin'ny fitsimponana fako eny amin'ny digy Ambotro Manjaka. Miisa 50 ny fikambanana Soleil Marley avy ato sy La Réunion. Tanjona ny itinjovana sy fampifaliana ireo tena sahirana ankatoky ny fety izao. Ireo olon'ireo zany ao anatin'ny mpitsilika dia ao ambany masona isan'andro dia zavatra tsondoanao zay vao avadika vola ny fitahana potsim-bary. Zava-dehibe aminay tanteraka izao satria raha izay raha lavitiny izao soloteny eto amin'ity faty eto amin'ity garde de site ity tsy miakomenan'ireo olon'ireo fa ianareo raha zava-dehibe ny volinareo tsy misalasala pitakosina aminay toy izao. Akehitriny izay tonga dia nilaza sy manambara manao hoe Andriamanitra ve ianareo tsirairay aby indrindra fa ireo namme naloatra vanivelana mba ho tonga eto an-drazana. Ny tsikaritra dia ireo fikambanana tsy miankina no tena mahatsiaro sy misikimponitra amin'ny fanampiana ny vahoaka malagasy mpiray-tany razana aminy ao anatin'ny fahasahiranana izao indrindra fa ankatoky ny fety aizany fanjakana. Inona no mba fandraisana andraikitra nataony raha mita amin'ireo fikambanana tsy miankina ireo. Ny jiro mamirapiratra eraky ny tanàna kanefa ny vahoaka anoana sy sahirana. Nisongadana tao anatin'ny fandarana miara-manonja androany kosa ny firesana ny mikasika ny dian'ny folomarika ravarimanana tany Toliara. Teo ihany koa ny fanaovana jeritodika ny zava-bitan'ny mpitondra fanjakana izay tsy nipaka velively tany amin'ny fiainam-bahoaka akory. Mamitana amintsika ny antsipriany mikasika izay miala irarombana sy Andry Rakoto Malala. Tsy izay lahara-pahamena ho an'ny vahoaka noho imason'ny mpitondra sy ireo mpanaradia amin'ny fahavariana manenjika ny filomarika ravarimanana izay tsy manana tanjona afa-tsy ny ampandroso ny firenena sy hamany olan'ny vahoaka malagasy. Nambaran'ny mpandrirana nasionaly ny antoko tim fa ao anatin'ny fanarahan-dalàna no andraisan'ny antoko ny fitondrana rehefa tonga izany fotoana izany ka mitaky ihany koa izy ireo ny sy ny mangarahara amin'ny fividianana amin'ny taona 2024. Sy ny fanenjehana an'izay zavatra rehetrarehetra ho ataony filomarika ravarimanana sy ny antokotiko Madagasikara zay tsy mikendry afa-tsy ny amelo maso ny antoko ary efa tsy nanafina mihitsy an'le hoe vonona ny akafahefana amin'ny fomba demokratika fa tsy mba nanomana mihitsy ny sanatry ny vavaka hoe hanonga-panjakana ohatrany mahazatra ny sasany kanefa izay fiomanana amin'ny fiatrenan'ny fifidianana izay na dia efa mametraka ihany kosa nefa ireny fipetrarehetratra ny lesahana ireo hoe tokony tanterahana ao anatiny mangarahara tanteraka raha tsy laza fotsiny tsika mikasika an'ireo fandrafetana n'ilay CENI sy ny ACC zay efa mitampiteraka resabe amin'izao fotoana izao fa nazana tsy izany dia tsy maintsy miezaka ihany koa izay mba maitraka an'izay fitakinany hoe mba hipetrahan'ireo rafitra rehetrarehetra hikirakira sy tantana an'izany fifidianana zany no mangarahara ankoatra n'le fahavonona anaraka ny lesahana eto fa nandroany
raha-pitso na afaka pitso na amin'ny taona 2023 no anatanterana an'izany fifidianana zany dia efa vonona tanteraka izay ato amina tokotiko Madagasikara. Tahotra ny filoha Marc Ravalomanana no betsaka amin'izao fitondrana izao ka manosika azy ireo hanaonao foana ho hiatrany ity mpandrindra nasionaly ny Tokotimo ity. Fatahorana ny lehibe indrindra zay indrindra ary efa miariary ary tsy miafina amin'ny vahoaka tsony le izy hoe tsy arakaraky ny fanakananareo an'izay etsika ataony pombany Marc Ravalomanana ny tiako Madagasikara na ny fivezivezeny président Marc Ravalomanana amin'izay toerana tiana lena akory ny anatsara endrika anareo manoloana ny vahoaka fa tena tsoroko fa tena erreur politique erreur stratégique anazy moa iny fo anay dia io hitanay fa vao maika mampisongadina ny fitiavany vahoaka ny Antokotiko Madagasikara zay tarihany président Marc Ravalomanana reny fihetsika ataony fitondram-panjakana reny. Nanao jerin-todika mikasika ny zava-bitany fitondram-panjakana ankehitriny tao anatin'izay 3 taona latsaka kely ny tantanana ny firenena izay ihany koa ny fandaharana miara-manonja androany. Na intsy ity tompon'andraikitra ity raha nilaza fa tsy efa mihetsika ny fitondram-panjakana noho ny tsy famatorana eo amin'ny fitantanan-draharaha raha tsy laza fa tsy mifampianana ny ministera ho 3 fony izy ireo tonga teo amin'ny fitondrana kanefa naverina amin'ny isan'ny 3 indray izany avy eo. Dia anisan'ny kitihana sy naindraindray natao ilay hoe rehefa tonga amin'ny fitondrana izahay dia ny voalohany laharam-pahamehana ho ataonay ozy izy ny tarian-daniny dia ny ampiena ny isan'io ministera io satria betsaka loatra zany ministera gouvernemanta misy ministera 3 zany fa ena io atao 3 sa 2 mba ho politika ny fitsitsina. Tamin'izay fotoanandro zay dia efa nametraka hoe misy tompona andraikitra ara-panjakana sy ny ara-pitantanana mba mahay avy eo anatin'ny fitondrana io ka raha tanteraka tokoa zay faniriany zay ka lany izy ary dia tena lany tokoa moa izy dia ireny tokoa no natao fa tonga dia nanangana ny gouvernemanta voalohana izay nandrafitra ny rafety natao anatin'ny ministera 2 izany hoe ilay ministera gouvernemanta 3 ministera no natambatra tao anatin'ny ny olana mipetraka tonga dia hita mazava tsara fa hoe tsy afa-miaingy gouvernemanta io moadoto tamin'ity taona ity efa orina ny falaniny LFR no nanova indray ny firafitry ny gouvernemanta dia lasa 3 indray zany hoe ilay nahena indray ny velarina raha hampangona izy rehetra voalaza tsy mbola mazava tsara ny politika mpanjakana hitantanana ny firenena ka tsy misy mandeha amin'izy aloha ny fiainam-bahoaka izay mizaka ny gidy ny fahantrahana sy ny fahasahirana nalalina amin'izao fotoana izao. Dia izay koa ry tompolasy sy tompoko vavy netiko manakatona tanteraka ny fotoana ny fampararambavao tamin'ity androany ity hisoraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany fiatakany mazatra dia ny fandarana global news avy hatrany no arahinao aorin'izao fampararambavao izao aorin'izay kosa ny fandarana dinika ary ny oronan-tsary iny amin'izao mpiasa manao kosa aorin'izay fandarana anankiroa izay dia mitondra ny lohateny hoe Noël ny sampana fampararambavao kosa dia mametraka ny veloma mandrapitafa aminao ho amin'ny rampitso indray tompoko lasy sy tompoko vavy veloma tompoko.